entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Akandiera mianahana maniry ny rano anony no andry ny fanahiko anao Andriamanitro. Ivavakitsika. Mangetahetanao fatratra izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ity maraina ity. Ary dia misaotra anao manome voninahitra ny anaranao noho ny nanomezanao an'izao fotoana izao. Ahafahana indray mandray ny vatsim-panahy avy aminao. Izay teny ahafahanay mamakivaky ny tontolo andro izay hodiavinay ary dia mankasitraka indrindra satria ny tombon'andro nomenao anay tsiraray avy dia mariky ny fitiavanao sy ny fahasoavana avy aminao. Aidino ny fanahinao masina Jesosy aminay tsiraray avy, hanazava, hitaridalana, hitahiry ny teny aty anatinay, ka hamoha avy zato enina arivo enitsanapatapirana izany teninao izany. Mitenena Jesosy Kristy avy any Nazareta aho, fa voninkainanao izay mpanomponao. Alleluia. Amen. Ampifaliana no hiatranoana ny tokantrano izay misy antsika tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina anie anjaka sy anapaka ao anatin'ny fontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny filazantsarany Matthieu 7:20. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika amin'ny lohahevitra hoe mivavaha sy miveloma ao anatin'ny fiadanana. Tenin'Andriamanitra efa haintsika tsy anjery mazava tsara izao teny izao. Fa matoa tonga amintsika amin'ity maraina ity izany, dia fantany fa tsy ampivavaka sy tsy mivelona amin'ny teniny tanteraka isika. Hany ka tsy tanteraka ny fiadanana, tsy tafanjaka ao anatintsika ny fiadanana. Hitan'i Jesosy avokoa mantsy ny entana mavesatra rehetra izay entintsika sy ireo asa mafy izay tanterahantsika, nefa toa tsy mahita fitsaharana isika tsiraray avy izay milaza fa kristianina. Ny mivavaka dia fanatonana, fanakikezana, fakanesana eo amin'i Jesosy Kristy mba ahafahana mandray ireo filan'ny fanahy sy ny saina toy ny fiadanana, fitsaharana anaty. I Saint Augustin dia milaza fa ianao no nanamboatra anay toy ny Andriamanitra, ny fonay dia tsy mahita fitsaharana raha tsy eo aminao Jesosy Kristy no miala sasatra. Motsy izany tokoa ny va no katsahantsika kristianina marina, ary mba tsapanao ve fa rehefa mivavaka ianao dia eo indrindra no hitondrantsika tsiraray avy ny fo sy ny toe-pontsika manoloana ny Jesosy Kristy Tompo. Matetika io fontsika io mantsy dia feno eta mavesatra maro samihafa, feno tebotebo sy ahiahy, fa anio kosa Andriamanitra tia hanome antsika ny fony mba hananantsika lay ony ny fiadanam-po miaraka amin'ny hery avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mba azontsika tsaina izany hoe mivavaka, mandray ny fanjakan'ny lanitra ao anatinao ianao, satria Jesosy Kristy mihitsy rehefa noraisinao ho tompo sy mpanapaka ny fiainanao dia tafaray aminy ny fanahinao, ka mahatonga anao hanana fiadanana tanteraka ao anatin'ny fanahy sy ny saina ary ny fo. Mivavaka isika satria mahatsiaro fa hain'Andriamanitra tao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avokoa ny zavatra rehetra. Mampiseho fa faly isika ary reconnaissant amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Raha mbola tsy tsapantsika izany dia atombohy an'io ny fizarana amin'i Jesosy Kristy sy ny fizarana amin'i Jesosy Kristy ny olanao, ny tebotebonao, ireo entanao mavesatra, fa ho hitanao fa malefaka sy hiala ary ho fongotra izany rehetra izany, satria izy no mampanantena sy milaza fa eo ampelatanany avokoa ny zavatra rehetra raha mino
ianao. Mendrika ametrahana ny fitokisanao tanteraka Jesosy Kristy, satria izy mihitsy no efa milaza ao amin'ny Hebreo 13:15 tapany 2 manao hoe izaho tsy andao anao mihitsy na ahavoy ianao akory. Mila mahatsiaro sy mino isika fa ny fahatongavan'i Jesosy dia efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay famonjena ny olona rehetra. Izany hoe izy mihitsy no mitondra ny fiadanany ho an'izay mino sy mandray azy, ary manamarina mamaim-poana ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voasoratra izany ao amin'ny bokin'ny Romanina 7:4-20. Izany no ananantsika lalana mivantana anatonana an'Andriamanitra ray. Anio ary andeha isika tsiraray avy hivelona amin'ny vavaka mba handraisantsika ny famindrapony. Raha mbola tsy tsapanao fa mila izany fiainanao anatin'ny fiadanana izany ianao, anio mivavaha manatona an' Jesosy Kristy ilay mpizara fiadanana. Jesosy Kristy tompo mihitsy no manasa anao amin'ny fahalemem-panahy mba hanatonanao azy sy hanaiky azy tanteraka izay rehetra miasa fatratra sy mavesatretana noho ny sorosorom-piainana sy ny fahotany amin'ny maha-olona azy. Raha manatona an' Jesosy avy any Nazareta ianao ka maka tontolo lalana omeny, dia izy no hanafaka anao amin'ireo enta-mavesatra tsy hainao resena, ka fitsaharana sy fiadanana ary ny fanahin'ny masina no omeny anao hitarika anao hamakivaky ny fiainana. Izay fisedrana mba amin'ny fanahiana zakainao dia hoentinao ao anatin'ny fanampiny sy ny fahasoavany. Amen. Endre izany fitiavanao ry Jesosy mora fo, ilay Jesosy be fitiavana, ilay Jesosy malemy fanahy, fa dia namita ny famonjena ho anay. Ary dia anjaranay ny mandray izany fahasoavanao izany, anjaranay ny mandray izany fitiavanao izany, fa efa vitanao avokoa ny zavatra rehetra. Ka rehefa manaiky anao zahay, mandray izany famindraponao izany, dia manjaka aty anatinay ianao dia tanteraka ao anatinay ny fiadananao, ary mahatonga anay hivavaka sy hanantona anao bebe kokoa. Ndreto Jesosy ny vahoakanao, ndreto ny mpanomponao, meo ny fanahinao masina mba hatsiaro fa mila mivavaka sy mivelona izahay ao aminao Jesosy Kristy Tompo, ahatonga ny fiadananao anjaka ao anatin'ny fonay ka ahatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Dia apetraka eo aminao Jesosy ny entanay mavesatra mba hanananay fitsaharana ao aminao, Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina. Raiso ny tsodrano hoy Jesosy Kristy Tompo, ny fiadanako no meko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Mandihana, aza matahotra, minoa, matokia, mivavaha, miveloma ahatanteraka ny fiadanan'ny Tompo. Ho azy ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Aleluia. Amen.